miteraka adivitra ary miteraka hoe mba zavatra tokony fantatry ny vahoaka reny zavatra ataony colonel reny dia anisany anankiray misy hevi-dehibe tokony anaovana anokafana ankety zany reny fa tsy hovariana amina fanambarana fotsiny famoahana vadany tsy resaka sinema ivelany zany fa le hevi-dehibe eo anatin'ilay ambaran'ny colonel tokony hoe misokatra na misy ankety eo anatin'le izy hoe tena inona tokoa ny zavatra ny misy eo satria raha jerevana nge efa tsy milamina tsony zany ao anatiny eo mipitondra am'izay pro zany efa tsy milamina ary zany tenenana hoe fotoana zao tena tokony rahina malagasy satria raha voatsika malagasy ny zavatra rehetra tena lalovina amin'ny zavatra fisehoseho ny ivelany fotsiny tsika tena lalovina amin'ny zavatra fisehoseho ny ivelany fotsiny tsika ary zay indrindra nisy anankirehefa amin'ny fanambarany etsy amin'ny fandemetsyaina daholy amin'ny zavatra rehetra resaka amin'ireny ataontsika hoe fahavitany tsy ho isy ny resaka idyepatra sy reny base tuliar reny tsika tadio tsara fa misy areny eto ary zay aren'izay dia tadio tsara hoe tokony sitraka an'izany vahoaka malagasy amasombava-bahoaka madagasikara dia tokony amin'ny malagasy aloha fa tsy vahinona olo tokony nananditady baiko an'izany ka zay indrindra ny hoe misy zavatra mila tandrovina ao anatin'le izy amina resaka hoe le fiandrianam-pirenena zany tokony zay anisany anankiray tokony arovana ao amin'ny malagasy zay fa raha niendrika misy am'izao fotoana zay zay hoe ataontsika hoe manana nationalité frantsay no andeha mbola hiady ny tombontso malagasy tena za mino hoe tsy tanteraka zany ary tsy ho azy sitra ny zavatra ohatran'izany hoe hiady nosy malagasy ny tsy fandehana amin'ny présidany any ilzepatra any amin'ny probleme fa le malagasy mihitsy ny any ty sitraka fa le mena amin'ny hoe mahandrotsika hoe fahanitranareo zany aky le fandemetsaina dia hoe aza mieritreritra n'izany so nefa arenany e zany ao anatin'izany ilzepatra zany am'ireo nosy malagasy le anankidimyreo ka zany anisany anankiray tena mila jerevana hoe tena isehoany ny vahoaka malagasy ary ijonony vahoaka malagasy satria fotoana anankiray reny efa nataon'ny colonel reny misy zavatra efa fahasahinao ary efa tokony fo malagasy rehetra ary tsy tokony atoritory ao anatin'ny zavatra rehetra fa samy iray foa ifanometanana amin'ny zavatra misy ho amin'ny tombosoa ny vahoaka malagasy ny député nge da tadio tsara fa miary nyzay hevitra avy any amin'ny vahoaka ny hevitra am'izay mahasoa ny vahoaka malagasy noentiny van'ny député ary zay ndritany hoe tokony hoe ametrahana n'zany adivitra zany dia hoe fotoana anankiray zany ny ao anatin'ny session zao ny député am'izao fotoana zao mivory ny député rehetra eto tena ambempolo am'zato raika ambempolo am'zato ny député ivory eto ijery zay tokony asoa hoe tena inona ny asoany ty madagasikara ty fa tsy asoana tokony asoana loko politika nandeha asoana olona anankiray no ataontsika eto fa asoan'le vahoaka malagasy telopolo tapitra izy ary zay no anisany anankiray tokony ijoromo zay raha solombavam-bahoaka maro ianao mitondra ny anarana hoe solombavam-bahoaka madagasikara fa tsy lokona olona tombosoan'olona na adila kely ary ambadika ary fa tena ijoro hoe tena fitiavan-tanindrazana marina ho amin'ny madagasikara satria tena fotoana zao ijoroany vahoaka malagasy ary zay ny tenenako hoe fotoana zao satria raha samy efa miaratsika mahita ny zavatra misy am'izao fotoana zao dia raha ijerytsika ny hoe ny zavatra hoe mahafahavitany ny seho ireny inona no andrasa vahoaka malagasy ary am'izao mahavany olana ve vavy ny olany amin'ny resaka rano io vavy ny olana amin'ny délestage io fa ny olona ny mila zavatra azy tsapahitanana satria tadio tsara efa rotaona ny mandany président zao nefa vitnateo tapitry efa telo taona sisa nefa dia mbola varina amina resaka ohatran'ny fampanantenana zavatra fisehosehoana sy zavatra mety mandreborebo say vahoaka fotsiny fa vahoaka ny tena reraky mpiasa-panjakana tena enika aminao zavatra andrasa ny vahoaka tamin'ireny kabary dia tokony reny dia hoe avy nandalo première mihitsika teo ny andrasa amin'ny vahoaka mpiasa-panjakana dia hoe mba hisondrotany zany karamanjary mararo zany hoe tena tsy nisy firy-taona tsisy fisondrotana karamam-piasa-panjakana faharoa dia hoe nyresaka mahakasika ny resaka recrutement zay tena feno kolokolo inona ny zavatra tsisy kolokolo eto madagasikara andeha anao concours fanadina mpanjakana ianao volo amidiny ny omby amidiny tany ketsy andehanao hiditra mba tsy fantatra anao tafiditra anao tsy tafiditra dia zany rehetra zany hoe ny mpiasan'ny fahasalamana zay mikaikaiky valo taona tsisy recrutement bénévole zany ny ano mitatana any ny hôpitaly mitsabo ny vahoaka any ambany vohatra any aminay any tsy zarizary ny fotodrafitrasa ny fampianarana tsy misy mandeha am'izay izy ao anatin'izy satria lasa dispolitisena amina fampiona loko loatra ka zay noho izy hoe raha tena tiandrositsika dia manao tena hoe inona ny démocratie malagasy fotoana zao tena ahafahana mijery satria ny afrikana rehetra nefa samy mifo zao hoe tena mahasoatsika ny fiarahana amin'ny frantsay nefa raha zavatra sary misy zao mbola misy raha hoe mbola misy mpitondra frantsay eto za tsy mino hoe mbola androso madagasikara am'izao fa madagasikara mbola io taraiky eto foana aloha
voalohany aloha zany dia miandra nylay ataontsika hoe face à face sy interpellation amin'ny gouvernement izay fantatsika nisy fivoriana roa sa telo zay a dia tsy raikitra foana le face à face noho ny antony samihafa dia nday aza mety foronony gouvernement mihitsy le izy ka ny député androany dia mafana tanteraka miangavy ny amin'ny tsy maintsy anatanterana an'izany ary ny lalàna ny tokony aparana fa complet zao androany ny ministre complet ny ministre tsy misy antony tsy atanterahana zany intsony ary ny fandriana ary dia alefa aloha mihitsy izy a raha ohatra ka mbola taraiky ny volavolana teti-bolam-panjakana zany a nasipanitsiana zany hitantsika moa ny ordre du jour zany a zay ivoaka raha hampitso zay ny zavatra andraisanay voalohany aoka tsy aembotra na hofoanana ny fionana eo amin'ny solombavam-bahoaka sy ny gouvernement ary aoka afaka hiteny avokoa ny solombavam-bahoaka rehetra tsy ahena fempotoana hitenenany na amin'ny roa maraina na amin'ny efatra maraina dia tokony maharitra ny ministra rehetra ho avy tsirairay eo amin'ny gouvernement aoka tsy solo tena ny alefa fa ilay ministra tompona andraikitra tsy alabala intsony na hitsoka zany ao anatin'ity fionany ity ho an'ny gouvernement moa dia hitantsika be dia be reny resaka mandeha eny colonel zay manao fanambarany reny misy zavatra maromaro fa ny ministra tsirairay moa zany noa ametrahana zany fantan'izany a dia ny prime ministre ihany ko zany no andrasana amin'izany fanapaha-kevitra amin'ny resaka kolikoly zay misy eto Madagasikara amin'ireny rehetrarehetra reny ny sipapakely fotsy angamba no meko hoe misy député maromaro any efa mivorivory maniry te hanao enquête parlementaire makasika ny raharaha colonel zay resahanareo iny fantatrareo misy procédure zany a dia misy budget koa zany atao hoe enquête parlementaire zany fa tsy hoe tononona fotsiny a ary zany a tsy maintsy mandalo anivon'ny mpaniny zany a mandalo anivon'ny secrétariat général ny terimera-pireneny zany a fa misy maromaro zany zay ao anatin'izay tianao zay enquête parlementaire zay a engane mba tsy ho sakanana andray a fantanjona dia hoe andao a iverina ho any amin'ny ara-dalantsika anisany ady amin'ny kolikoly zany saina inona moa izy ny itondrana firenena raha ny zavatra hita nandritra n'izay nanomboka 2009 hatramin'ny 2025 nisy tanany ingay rajoely foana ny fitondrana ty firenena nandroso ve Madagasikara miembotra ary ny fefamividy malagasy rehetra tena mihena ary fadiranovana Madagasikara zavatra tiako tenena hoe hoentina misaina le izy raha mba nitafavoaka Madagasikara dia zay fa zavatra azoko ambarany tamin'iny COI iny ny saina teo akaiky ny filoham-pirenena no mivadika zay mampagaga saina ina le izy ka miteny ay ny filoham-pirenena hoe tsy amin'ny hozatra zavatra azo lazainy aloha za sy teny ranjina solonayko sady sarim-bafa ny tsy pelaka fa za sy teny ranjina solonayko zay fa fahitana izay dia fiera amin'izay mihitsy zay fa ny fitondrana firenena tompoko dia ny vokatra no jerenao